onolotra ny arahaba tompoko ia malefaka indray ny varatra azy atao anatin'ny roa andro manaraka noho ny fandalovana rinon-drahona ao atsimony Madagasikara ao. Vokatra izay indrindra dia iandrandra orana tandrifin-drahona atao anatin'ny roa andro avy ny any amin'iny tapany atsimony Madagasikara iny. Ny zavona ihany koa dia vinavinaina hitoetra indrindra vao maraina ho an'ny faritra anatiny iray manontolo. Raha ny vinan'ny maripana tsy dia misy fiovana misongadina aloha ny maripana ambany indrindra, izany hoe mbola angatsika hatrany aloha ny alina sy ny vao maraina, fa mety hisy fiakarany kely kosa amin'ny maripana ambony indrindra, mety hafana kely ihany zany isika rehefa atoandro. Ny alarobia ny tombanana hisy fidinany an-dalana indray ny maripana saika manerana ny faritra maro eto Madagasikara indrindra ho an'ny afovoantany sy ny ilany atsinanany Madagasikara. Vinany toetrany andro ho amin'ny rampitsy maraina raha jerena amin'ny antsipiriany dia mety mbola azorana malefaka ny vao maraina ny any amin'ny faritra Sava, Analanjorofo ary mety hitatra hatrany Toamasina. Andrahona na andrahona mitsitokotoko ny any amin'ny ilany atsinanana ny faritra Sofia, Alaotra Mangoro ary ny faritra atsinanana ny faritra hafa maina ny andro amin'ny akapobenina iban'ny toerana kokoa Ingavy Masoandro aorian'ny ny zavona maraina amin'ny faritra maro eto amin'ny afovoantany. Raha ny vinan'ny toetrany andro ny tolakandro kosa indray dia azorana tandrifin-drahona ny any amin'ny faritra atsimo atsinanana ny Paka hatrany Taolagnaro, mety hisy tandrifin-drahona iserana ihany koa ny motsiraka atsimo nosy. Ny faritra hafa dia tombanana ho maina ny andro amin'ny akapobeny fa amin'ny fiafaran'ny tolakandro na ny alina dia iverina andrahona na andrahona mitsitokotoko amin'ny afovoantany ny azo ny faritra Alaotra Mangoro ary ny faritra atsinanana. Ny vinan'ny maripana mifanaraka amin'izay manodidina eo amin'ny valo hatramin'ny 320 degré zao an'ny afovoantany, eo amin'ny 20 hatramin'ny 30 degré ho an'ny motsiraka atsinanana ary 10 ka hatramin'ny 430 degré kosa ho an'ny motsiraka andrefany Madagasikara. Ny vinan'ny toetrany andro ny talata indray ary dia azo orana tandrifin-drahona noho ny fandalovana rinon-drahona ao atsimony Madagasikara ao, saika manenika ny faritra atsimo iny no hisitraka izay orana tandrifin-drahona izay. Nihitatra miandalana izay orana izay indrindra ny takarivana ny alina amin'ny ilana atsinanana ny faritra Vakinakaratra, Moromania, Matsiatrambony ary Iorombe. Mety hisy tandrifin-drahona andalo ihany koa ny any amin'ny faritra Sava sy Analanjorofo. Ny faritra hafa maina ny andro amin'ny akapobeny ary mety hitoetra ny zavona maraina ho an'ny afovoantany fa amin'ny fiafaran'ny tolakandro na ny alina dia iverina andrahona. Mety hisy ihany mierjika isina orana tandrifin-drahona indraindray amin'ny afovoantany iray manontolo. Ny vinan'ny maripana manodidina eo amin'ny 9 hatramin'ny 420 degré zao ho an'ny afovoantany, mananika hatramin'ny 530 na 430 degré kosa maripana ambony indrindra ny faritra Betsiboka sy Boeny. Motsiraka atsinanana eo amin'ny 20 hatramin'ny 30 degré ny maripana. Andao faranana amin'ny vinan'ny toetrany andro amin'ny alarobia ary izay dia vinavinaina hitoetra miandalana indray aloha ny varatra azy eto Madagasikara. Vokatra izay indrindra dia azo orana somary miatoato motsiraka atsinanana nosy iray manontolo miainga avy any amin'ny motsiraka ny faritra Sava hatrany Taolagnaro. Rahona na anjombona mety arahana herikerika manify indraindray ho an'ny ilany atsinanana ny afovoantany. Ny faritra hafa ho maina ny andro amin'ny akapobeny fa ny alina na ny vao maraina be dia mety hisy orana malefaka iserana ihany ny motsiraka ny faritra Sofia sy Boeny. Raha ny vinan'ny maripana kosa indray dia hisy fidinany maripana ambony indrindra ho an'ny afovoantany sy motsiraka atsinanana. Ho an'ny afovoantany manokana zao dia eo amin'ny 9 hatramin'ny 20 degré ny maripana ary eo amin'ny 9 hatramin'ny 20 degré ho motsiraka atsinanana, 4 hatramin'ny 530 degré kosa ho an'ny motsiraka andrefany Madagasikara. Dia izay indray ny vinan'ny toetrany androntsika atao anatin'ny 3 andro avy manomboka taonanao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.